Raba ny antokopira ny mainto milany ry avana nahatratra ny titonjobily fa 520 taona ity. Miarabantsika fiangonana rehetra ihany koa ho aminareo rehetra ny fiadanana. Ny teny faneva an'izany jobily fa 520 taona izany no andeha ifampizarantsika ry avana amin'izao anio izao. Haleluia! Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Rehefa anontaniana sika, samia mba miresaka amin'eo akaikiny hoe inona moa ny dikany teny hoe haleluia? Efa mba niteny izany ve nareo? Dia mialeluileluy fotsiny ihany nareo fa tsy fantatrareo akory kely izy. Ha? Inona ny dikany haleluia? Eny ary. Ny dikany haleluia raha ny teny hebreo dia halal. Inona tsara hoe? Halal. Dia tonga dia misy mahita sady zao hoe tsy mihina-kisoa zany. Ny sampana lehilahy kristiana eto Tsimbamasina dia mivarotra hena-kisoa amin'ny Pasika ka hena-kisoa halal. Hena-kisoa halal. Ka ny dikany teny hoe halal amin'ny teny hebreo dia tsy mitovy amin'ny dikany teny hoe halal amin'ny teny silamo. Ny dikany teny hoe halal dia raha ny teny hebreo ny raisitsika dia haleluia, fiderana an'Andriamanitra, fakalazana an'Andriamanitra. Raha ataontsika amin'ny teny frantsay izy hoe louer l'éternel. Zay zany dikany teny hoe halal. Ka ny salamo fa 770, fa 870, fa 770, fa 500 dia salamo halal. Zay zany no heviny. Zay zany no heviny. Fa ny endry zareo silamo indray ny dikany hoe halal dia nanaraka ny fomba fivavahana silamo. Raha mamono hena izy zany, mamono omby izy dia nanaraka ny fomba fivavahana silamo. Fa ny antsika zany ny halal, haleluia no dikany. Manome voninahitra an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Ina ry avana ny afatra azosika raisina avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny voalohany indrindra ry havana dia izao: dia rao Andriamanitra ilay tsara indrindra. Dia rao Andriamanitra ilay tsara indrindra. Manao vahira ho an'Andriamanitra ilay tsara indrindra. Tsara indrindra ny Andriamanitsika ry havana. Sa tsy tsara ve? Tsara izy. Tsara Andriamanitra. Eo amin'ny salamo 100 ry havana. Salamo 100 ka ny 105 dia misy an'izao tenin'Andriamanitra izao hoe: fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Zay zany ilay voalaza ao. Dikan'izany dia zao: ny fahatsaran'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fahatsarantsika olombelona, fa mihoatra lavitra noho izay fahatsarana heverintsika ho tsara. Jereo tsara ange ny voalaza ny mpanompon'Andriamanitra. Ary amin'ny fitomanina toko 7, ny 520. Fitomanina toko 7, 520. Fitomanina toko 7, 520. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara Jehova. Fa tsara ihany koa ny tony eo ambaniny eo. Tsara ny miandro ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana, ary tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Zava-dehibe zany ry havana. Ary zany indrindra no tokony hiainantsika n'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Dia raha Andriamanitra tsara ary tsara indrindra. Fa ny faharoa ry havana, io Andriamanitra tsara io
dia tsy hafa fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tsara. Ary io dia milaza ihany koa rehefa tonga no fitetỳ ambonin'ny tany Jesosy, dia milaza ny fahatsaran'Andriamanitra zany. Amin'ity Salamo 7:7 ity, ka ny andininy voalohany, dia milaza n'izany fahatsarana izany. Ary io Andriamanitra io no tonga no fitetỳ ambonin'ny tany tao amin'i Jesosy Kristy. Mariky ny fahatsaran'Andriamanitra zao, Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia maninona hoe? Zay dia mariky ny fahatsaran'Andriamanitra zany. Ary tsy vitany hoe tsara fotsiny ilay Andriamanitra fitiavana, fa io tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy ka nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika. Ny asa fanavotana nataon'i Jesosy Kristy dia manambara ny fahatsaran'Andriamanitra, manambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa tsy vitan'izany ihany ry havana, fa raha miresakitsika hoe tsara Andriamanitra ka tokony ho ankalazaina, tsara Andriamanitra ka tokony ho iraina, tsara Andriamanitra ka tokony ho deraina, satria ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny famirapiratany voninahiny dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny Salamo 7:20 ry havana, ny Salamo 7:20, nonge mba jerevantsika indray Salamo 7:20 e. Ny Salamo 7:20, ny andininy voalohany. Hitanareo ve? Ndao ary mba vakitsika ny Salamo 7:20 andininy voalohany. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny Andriamanitra maneho ny voninahiny ry havana. Ny teny Hebreo moa ry havana, rehefa milaza ny voninahitra io dia mavesatra no tiany ambara. Mavesatra, misy lanjany. Tahaka ny mercure. Ny mercure dia tena mavesatra ny lanjany. Ary iny le mavesatra iny ny antsoina hoe voninahitra. Fa taty aoriana raha mamaky any amin'ny testamenta vaovao indray isika, dia misy ny antsoina hoe satroboninahitra. Satroboninahitra indray le anaovana rehefa mahazo voalohany ianao. Fa ny tena hevitry ny hoe voninahitra dia le mavesatra. Sika zao rehefa misy fahoriana dia lazaintsika hoe maninona le izy? Manainga maninona? Manainga mavesatra. Ka raha ny tena marina, tsy ny maty akory ny mavesatra, fa isika manana ny voninahitra tsika, zay no mavesatra. Zany ry havana, dia tena mavesatra tsara. Zay zany le izy. Ary io famirapirata ny voninahitr'Andriamanitra io dia aseho ny mandrakariva izany. Ary io ny tokony ho teraisika sy ankalazaitsika. Fa hita eo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra koa, tsy ny fampiresaka akory ny mpanao 10 minitra teo, tsy ny resaka tamiko, fa anisany anehoana ny fahatsaran'Andriamanitra ny asany. Anisany anehoana ny fahatsaran'Andriamanitra ny asany. Raha mamaky ny Genesis toko voalohany sika, 17:20 hatramin'ny 1:30, dia ambarany mazava tsara zany fahatsarana izany. Ny Genesis toko voalohany milaza ny fahariana, dia ambarany foana ny hoe tsy aky nahavita zavatra Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa rehefa nahavita ny olombelona izy, dia ozy izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Tahaka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona, tsara indrindra. Samy mba mijeriny eo akaikiny dia mba nytan'izy mba tsara ve za hoe? Tsara ianao. Fa tsara lavitra no ianao Andriamanitra. Fa raha ianao mieritreritra ho tsara lavitra no Andriamanitra, ohatra tsy dia tsara Andriamanitra, zay le izy. Tsara Andriamanitra ivavahantsika. Dia ny asan'Andriamanitra io maneho ny fahatsarana. Io asa fahariana nataon'Andriamanitra io, io fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika io, ny nandresen'ny fahafatesana, dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny nandresen'ny aiziny fahafatesana, dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra.
fa raha miresaka an'izany fahatsaran'andriamanitra tokony ho ankalazaina tokony ho derainy zany tsika dia za aza tonoina akory avana fa ny fahatsaran'andriamanitra dia asehony amin'ny alalan'ny famondram-pony asehony amin'ny alalan'ny inona reo asehony amin'ny alalan'ny famondram-pony jereo tsara ange ny mpanao salamy rehefa miteny dia averimberina zany famondram-pony Jehova ny tsy nahalany ritra ansika zay le voalaza teo fa tsara Jehova mandrakizay ny famondram-pony ndika ny teny hoe famondram-pory ava dia fampitonena ny fahatezerana zao malaza be ny fampianarana amin'izao ny amin'ny antsona hoe intelligence artificielle intelligence émotionnelle malaza be amin'izao ny intelligence émotionnelle fahaizana mifehy ny fihetseham-po fa ny olona tsara dia ny olona mahay mifehy ny fihetseham-po fa tsara lavitra ny Andriamanitsika satria tsy mifehy ny fihetseham-po fotsiny Andriamanitra fa tena mamela ny helokontsika Andriamanitra ary zay famelan'Andriamanitra ny helotsika izay no milaza ny fahatsaran'Andriamanitra ry havana malalo amin'ny tompo rehefa hideran'Andriamanitra azy dia miderahan'Andriamanitra amin'ny feo mihira mafy ny hira ry havako dia anisany fanasitrana misy fitsaboana antsoina hoe musicotherapie fitsaboana ny olona amin'ny alalan'ny hira ary raha teo ela velona ianao dia mihira zay le izy rehefa mizahatra mahatezitra anao dia mihira ary mankalazan'Andriamanitra raha miaraka tomobile amin'ny paster ianao na mialeto mandrapatonga ny tuliara na tonga ny fianaratsoa ohatra dia mihira fotsiny eo anaty tomobile mihira zay ny atao anaty tomobile fa misy olona tonga ty am-piangona ry havana sady tsy mihira izy tsy mivavaka mivandravandra fotsiny eo izy adiny roa mahavitany zany le olona fa mihira ary rehefa mihira dia mihira mafy fa tsy vitany hoe mihira dia mihira mafy fa mihira tsara ihany koa mihira marina ho fisideranan'Andriamanitra indray ry havana ny atokopira rehefa ny atokopira fa tsy atao amintsika atao tsy mamasina io indraindray ny atokopira rehefa amin'ny anjarany no mihira eo izy vao mihira mafy fa rehefa amin'le hira misaorany zanahary sy le hira miaraka amin'ny besiny maro ataony moramora iny fa mihira mafy sika mihira mafy dia ry fiangonana malala mihira mafy fa neny sasany mitovy ny vavaka mangina sy ny hira mitovy ihany azy ny vavaka mangina sy ny hira mihira mafy fa mihira tsara ihany koa fideranan'Andriamanitra ndraindray jereo tsara ge ny hira ataotsika lasa ny hira n'izao tontolo izao ny tsara lavitra no hirantsika ty am-piangonana na ny arrangement io na ny hatsarana feo io dia tsy gaga ny olona raha tsy tia ny hira ny am-piangonana nefa fitoriana ny filazantsara rehefa mihira zany ro mahita milala dia ataovy tsara na ny ny sasany zany dia misy ohatrany kapoka mikaranjany papakpakpapakpakpakpakpakpak zay fotsiny ny ainao amin'le sonao fa ataovy tsara rehefa manao an'Andriamanitra zay ny elizy ary zany no andrasana amin'ny kristiano rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra dia ataovy tsara ny hira fa tsy amin'ny hira ihany fa amin'ny fitondran-tenantsika ihany koa ny fahamasinana rehefa ao anatin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany zay no matoa rehefa mihira ny atokopihira dia mba tsara ny akanjo anaovana zany ry havana tsy maninona mihitsy ny atsaratarenao anomezanao voninahitra anizy an'Andriamanitra dia raha ho Andriamanitra lay tsara indrindra ny salamo 4:10 ry havana dia milazan'izany fahatsaran'Andriamanitra tokony homena voninahitra izany ndonge mba avaka itsika ny salamo 4:10 ka ny 2 manomboka 2 voalohany sy 2 amin'ny anaran'ny tompo tsara ny ideran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ry avy indrindro ary anambara ny famondram-ponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina zareo fa tsy misaraka mihitsy reo teny anankitelo ireo tsy misaraka mihitsy zany reo teny anankitelo ireo
le Andriamanitra tsara, ny famindrahampon'Andriamanitra ary ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia raha ho Andriamanitra tsara indrindra ry havana. Fa ny faharoa azosika raisina amin'ity soratra masina ity ihany koa dia izao: mankalazan'Andriamanitra amin'ny fahatsarana. Mankalazan'Andriamanitra amin'inona? Indraindray ry havana aty am-piangonana ahitanao ny kitotondraha indrindra, satria manko aty am-piangonana zany volontaire, ny volontaria zany no atao, ny bénévolat, dia kitoto ny zavatra atao. Tsy ry havana, ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsara, ary ndraindraytsika raha tenenina mba manaova zavatra tsara dia tsika indray nitezitra. Rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra dia manaova zavatra tsara. Noho izany mankalazan'Andriamanitra amin'ny fahatsarana. Dia ahoana zany mankalazan'Andriamanitra amin'ny fahatsarana zany? Manana ny volotsain'ny fahatsarana, culture d'excellence. Zarevinareo ange ny allemand, ny automobile allemande sady mafy ny tsara. Fa misy automobile anankiray zay tsy tononoko, mety tsara izy fa mora simba. Azonareo? Ary ny ampitahany olanja ary amin'ilay vokatra anankiray zay tsy tononoko. Matoanareo mety dia fantatrareo le izy, dia tsy dia tsara. Fa rehefa manao zavatra dia tokony anatin'ny saitsika izay volotsainy fahatsarana izay. Eo amin'ny andinin'ny fahafito ry havana, amin'ity fahafito amby 700 dia misy an'izao teny izao hoe: miraha fiderana ho an'i Jehova, mankalazan'Andriamanitsika amin'ny lokanga. Mba fantatrareo ve ry havana fa ny mpandinika momba ny mozika, ny musicologue zany, dia mandahatra fa ny zava-maneno mihaja indrindra sy ambony voninahitra indrindra dia ny lokanga, ny violon zany. Fa ny zava-maneno anisany tsara indrindra dia ny trompetra, ary ampiasaina ry hoe rehefa ho any an-danitra dia ny anjely mitsoka trompetra. Fa ilaza aminao fa misy koa ny zava-maneno tena tsara eto Madagasikara. Ina zao le tendrena le ohatr' zao reny? Ny vali. Mahito milalo zao manana hira azo tendrena amin'ny vali tsara. Le hira nataonareo tamin'ny voalohany teo zao raha valiny zao tena tsara. Pastera Tina tamin'ny natao mariazy, nisy orga atao am-piangonana fa tsy navelana ianeno le orga, fa valiny na mpanenona. Vali de kabosy de sodina. Dia mideran'Andriamanitra rava nampiasao ny talenta amin'ny fampiasana ny reny. Fa io koa mila fehezina ihany fa ndraindray ny sasany rehefa hira rehetra ny am-piangonana dia sindriky dombaramita dolo le asiny doda dodo ta. Tsy ny hira rehetra kory dia asiana bateria. Zany ry havana. Fa misy ny hira tokony isy bateria, fa misy ny hira tokony atao amin'ny orga. Ary ny mahafinaritra atao am-piangonana, saorana ny mpitendry zany, hainy tsara ny mampiaraka le orga sy le piano ao sy ny sisa. Zany anisany zava-dehibe zany fankalazana an'Andriamanitra. Fa tsy amin'ny feo sy taky zany andry havana no ankalazana an'Andriamanitra. Raha mankalaza an'Andriamanitra isika, fa ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Verimberina teo zany ry havana, mankalazana Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Na tsara feo taky ninona ianao, na tsara endrika taky ninona ianao, rehefa tsy marina dia ratsy foana. Amin'izao tsika miteny zao ry havana dia misy kolotsaina na volotsaina voizina. Raha te alaza ianao any amin'ny Facebook, raha te alaza ianao amin'ny hira dia mampisehoseho fitombenana sy ny karazany eny azonareo ve le izy? Pira malaza dia aseho daholo ty fanao vetaveta rehetra ty dia amin'izay ianao mba malaza. Tsy ary havana, tsy zany no entina mankalaza an'Andriamanitra. Alaivo sara ny eritreritra ange manao gala ohatra ny mainty milaly. Manao gala nareo eto anoloana eto manao gala nareo dia ny akanjona anaovanareo tenue de place. Alaivo sara ny eritreritra ange dia taky ny ahoana reny mahita nareo amin'ny tenue de place. Vedety nareo tonga dia androany any dia mivoaka any amin'ny Facebook. Fa zay ve le tanjona?
na ny fihetsikitsika makalazan'Andriamanitra amin'izay atao. Fa makalazan'Andriamanitra koa amin'ny fo. Amin'inona hoe? Amin'ny fo. Le vehivavy anankiray izay misoratra masina tsona hoe Maria. Maria dia tena miteny mihitsy izy rehefa nakalazan'Andriamanitra hoe ny foko makalaza ny tompo. Ny dikan'izany dia izao, rehefa makalazan'Andriamanitra ianao hatramin'ny lalina indrindra, amin'izareo Hebreo mantsy ny heverina ho lalina indrindra, ny taovany amin'ny lalina indrindra dia ny fo. Ka hatrany amin'ny lalina indrindra mideran'Andriamanitra, makalaza an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Mahafinaritra ny mihain'ilay hirany besa anankiray izay. Foko manontolo omeko anao. Izay le izy. Fa ny tena andrasan'Andriamanitra tsy hoe foinao fotsiny fonao, fa tenenao mihitsy mideran'Andriamanitra amin'ny fo feno fitiavana, amin'ny fo madio. Izany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny mihira ianao nefa tsy vokatry ny fonao, fiatsaram-belatsia izany ry havana. Ka rehefa mihira dia ataovy tsara, ataovy vokatry ny fo. Fa voalaza teo ihany koa hoe makalazan'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Makalazan'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Rehefa hideran'Andriamanitra isika ry havana dia tokony ho hita eny amin'ny endrikitsika hoe faly isika. Izay ilay izy. Donge mba hijery amin'ny soratra masina isika. Ny Isaia 1:20. Ny Isaia 1:20 ka ny 10:10. Zareo tsara ange no afatra nampitain'ny mpaminany ao amin'ny Isaia 1:20. Hifaly dia hifaly amin'ny Jehova ny fanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitra. Izany anie ry havana. Ny fiainanao amin'ny maha-kristianina anao dia feno fifaliana. Mahasalamanao izany ry havana. Io tension miaka midina io, anisan'ny vahaolana amin'io ny hira, vahaolana amin'io ny hira, ary vahaolana amin'io ny fifaliana. Fa misy ane dia olona dia raha marikivy lava, raha marikivy dia ohatr'izao ihany izy. Faly dia faly iza. Misy olona dia ohatr'izany fa mba manaova faly mba mitsika. Impira ianao izany mba mitsika ao anatin'ny ray andro. Zay. Ao hoe mba samy mba mitsika amin'ny eo akaikina fotsiny mba torahantsika fotsiny ohatr'izany. Tsy maninona raha vitanao moa ny vanitika tsy olana mihitsy. Mbola izy daholo izany. Mety. Mba faly. Tsy maninona raha matahotra ianao raha banga dia tsy maninona tapena ohatr'izao tsy dia olana. Ny zava-dehibe dia ianao maninona? Ianao mifaly. Jereo tsara ange Paoly apôstôly. Paoly apôstôly anie ny teneny izao ry havako. Nampaherin'ny fiangonana tao Filipy dia izao no teneniny. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray. Izany hoe ninona fahoriana iainanao mezanao manana fifaliana. Ary tsy vitan'ny olona tsy manana ny Jesosy Kristy izany ry havana. Fa Jesosy Kristy no afaka mamadika ny fahoriana ho fifaliana. Jesosy Kristy afaka namadika ny fahafatesana ho fitsanganana amin'ny maty. Ahitanao ny fifaliana feno. Dia manana fifaliana feno ry havana. Ry havana malalo amin'ny tompo. Raha fitiniko ny toroteny fampizarana taminao tamin'ity anio ity. Dia anankiroa ny hevi-dehibe finosina. Azonao soratana tsara ao anatin'ity boky kely ity. Izay moa no ilana azy ity. Ny voalohany dia izao. Dia raha ho Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsara indrindra. Fa ny faharoa, makalazan'Andriamanitra amin'ny fahatsarana. Dia rehefa mihira ry kristianina malala atao tsy mamasina, miraha mafy. Fa tsy mila tanin'ny pastery tsao hoe mafimafy, ataovy mafimafy, fa miraha mafy. Fa tsy hoe amin'ity hira tiako toy ny ihany anao ataoko mafy, fa misisa manao vavaka mangina. Dia miraha mafy ry havana, ho voninahitr'Andriamanitra. Raha mainty milaly, makalaza ny 520 taona ianareo. Tia ahita anareo mihira tsara aho, ary tia ahita anareo rehefa mihira, dia araho tsara ny lalàna ny hira. Aza mihira diso. Tandremo so misy feo fahatelo, dia ilay feo fahatelo misy karazany telo, ilay feo fahatelo. Ny basy misy karazany roa,
fa miraha tsara ary tsy hoan'ireo ihany a fa ho an'ny atoko-pihira rehetra tsy maika ny hira fa rehefa mihira dia mihira tsara dia mianara mihira dia tezao hira koa ny zanatsika mba tsy anjara ohatr'izao ny feon'ilay zanakitsika hoe tsaroanay toko izao ny soabe no raisinay tsy tapakavy mitovy zany izy manao raina izy any an-danitra sy ny mihira fa dia mianara mihira ry ava dia ataovy tsara ny hira ho voninahitra izy ho voninahitra Andriamanitra dia andaontsika mba hanao défi ndao mba hanao défi fa rehefa manao zavatra zany hoe matoa ny kristiana tsy ho tia hira ny antoko-pihira atao am-piangonana mandany vola tsy toko tsy forohana amin'ny hira mandany vola fantaro tsara zany fa vitsy ny tonga eo ny antony dia tsotra ndraindray ny hira ataon'le evanjelika le milaza azy evanjelika zay manana kamera rehetra dia mamoaka hira dia tosy krismasy ohatr'izao ihany zany le aiza moa ny hira no andeha amin'ny zelona rehefa manao hira dia manaova hira tsara dia mampahery anao ry havana mba hira tsara ho voninahitr'Andriamanitra dia raha ho amin'ny fahatsarana ny Andriamanitsika amen.